Lafomba manasongadina ny fanatanjahantena Kosary sy manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny ny klubany AS Saint-Michel eo amin'ny taranja Lomano mba hitadiavana vahaolana manoloana ny sazy enina taona amin'ny tsy fahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fifaninanana federaly moa izay antsoavo izay andao rahantsika ny fanazavana hoentin'ny filohan'ny klub Andriamatoa John Rabary. Zavatra dimy nanasazinanay zay hoe fanotondranay valiny daholy nisy ireo pirofo ara-taratasy nisy koa ireo nefa zavatra efa ela be efa tamin'ny taona 2013 2014 anisan'izany ny hoe fanatsipazana kopy tany amin'ny Nautica 2013 zay mahalany tona aloha fa tsy nisy avertissement tsy nisy interpellation tsy nisy ninina nataon'ny club mpikarakara na nataon'ny fédération tamin'ny fotoana io satria efa vita koa ny compétition tamin'io tsy nisy olona fa tsy quelques membres ny escante io zay zany aloha iny zavatra iny ny manaraka koa dia hoe nanalabaraka ny fédération malagasy sy ministèran'ny fanatanjahantena zay tamin'ny hoe nandefa taratasy tany amin'ny premier ministre tamin'izany fotoana zany io dia manana taratasy ara-dalàna zay ary mariana eto fa tsy ny président na ny membre ny braon'ny club AS Saint-Michel mihitsy no nandefa taratasy tany fa ray aman-dreny izay raha namaky tsara ngamba ny président fédération dia namenay copie satria tsy nanana dia mahita tsara fa fangatahana doléance nataon'le ray aman-dreny tany tokony andanana ankizy anankiray tao amin'ny club anatrika ny 6 SOI tany Seychelles tamin'ny fotoana io izay nilaza ny ministère fa tsisy vola dia nanao doléance le ray aman-dreny hoe nangataka fanambiana tany amin'ny premier ministre raha misy possibilité zay hoe natao hoe dénigrement tsy fantatro aloha ary ny fahatelo dia hoe tsy fandraisana ny coupe de Noël tamin'ny 2014 izay mariako eto fa nisy règlement technique zay tsy mifanaraka mihitsy tamin'ny compétition io izay efa nanaovanay fitarainana tany amin'ny fédération na ny directeur technique fédération rehefa naiky fa nisy tsy nety le règlement technique zany hoe asiko fanamariana kely hoe nisy tao anatin'le règlement technique hoe 50 mètres ho an'ny poussine midina ary ny 100 mètres ho an'ny benjamin plus tamin'io 50 mètres io nefa dia nisy nageur sy nageuse plus de 5 benjamin plus nandray anjara zay indrindra nametranay fitarana zany nefa tsy isy valiny dia mba tsy hanarabaraka anay indrindra ny fédération dia tsy nanao ninina zay fa tsy nandray ny coupe fotsiny ka tsy fantako na izay tompoko natao hoe dénigrement encore une fois nisy koa zany anankiray momba sport étude zay hoe lazaina fa hoe nohon'ireo nageur sélectionné an'ny club AS Saint-Michel na tonga sport étude tsy tateraka tamin'ny fotoana ny lana azy mbola misy taratasy ministère ihany koa izay nangatahanay tany amin'ny ministère ary nazonay valiny somatsara mihitsy hoe tsy mifanaraka tsara amin'ny fiainan'ny ankizy le sport étude satria nahoana reo ankizy ireo any amin'ny école samihafa mianatra ny izy koa tenatena fotoana fianarana be dia zay no nangatahanay tany ka tsy fantako zany na dénigrement koa manoloana zay sazy zay hita hoe enjakenjana ihany inona ary zany zao mataonareo andrindradrindra raha maintenu io sazy io ahoana zany no avindreo ankizy ao amin'ny efa licencié amin'ny club nareo zay aloha hatramin'izao dia miezaka manentana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany na ao ministère na amin'ny ligue na ireo club isan-karazany eo amin'ny ligue n'Analamanga manoloana ity sazy ity satria nahoana moa fanampanazavana kely sazy enitaona zany raha amin'ny sport zany angamba nataoko hoe namon'olona raha angamba tsy misy an'izany sazy zany amin'ny sport ary mariako etona fa ny mandan'ny président fédération efa taona ka manina moa izy ny sa mamoaka sazy enitaona zay ny mahagaga anay ary raha ireo fanazavana menanareo teo aloha reo reo nanasazinaireo zay nitondra anay fanazavana mendrika ave reo azon'ny club AS Saint-Michel zay sazy enitaona zay ianao miteny hoe ahoana ny
ireo ankizy mpilomano amin'izao zavatra eo fotoana fanomanana indrindra jeux des îles sy ny championnat du monde tsika zao ary ao amin'ny Saint-Michel dia misy ankizy enina présélection nationale hiatrika an'ireo zavatra io ary misy membre 320 ao amin'ny club en Saint-Michel izay anisany atao hoe mampalahelo indrindra zany amin'izao fotoana zao izay indrindra ny ezahanay zany manentana ny ao amin'ny fitondram-panjakana sy ireo ambaratonga ao amin'ny ligue sy ny club mba hitady ny vahaolana amin'io zavatra io